Akory aby. Salama van-taina. Ino vaovao? Ino maresaka? Coucou Victor. Oeketerina amizay ara mikasika zavatra anankiefatra no resahantsika. Ho averintsika foana izy ity sanandro. Izay tsy matato ny botsiny. Izay tsy mazaka kapohy amin'ny vato ny loha. Zanaka risy. Zanaka mpanan-karena. Iny aloha zany somary étonné kely tamin'izay fotoana izay nitenena an'ilay olona an'io resaka io tamin'ny fanirikisoa vao tonga teo amin'ny plasiny io dia niteny an'ity zavatra ity tamin'ny Gen Z. Dia ity zavatra ity ankizy ao amin'ny Gen Z no niresaka anazy ity zavatra ity. Dia mazava ho azy ankizy marobe zany zareo tao anatin'ny birao tao dia tonga zany dia nenazy zany nasesisesiny dia heveriny fa olona T2 ngamba ireo ankizy ireo hoe ankizy tsy nandihy fianarana, ankizy tsy azony adondronina ka azony ampiasonina sy manipulena. Dia zay le anton'ilay publication teo hoe bulldozer hono zanaka mpanan-karena. Zanaka mpanan-karena manana lova trano be dia be dia manana tany eraky Madagasikara misy volamena. Dia gaga ihany ny tena zany hoe ahoana moa zany no ananany an'izany rehetrarehetra izany nefa ny havany akaiky anazy mahafantatra ny situationny ny anabavin-dreny, ny ravavin-dreny, ny anadahan-dreny, ny havany, ny cousin, ny cousine. Nandefa le message taty hoe tao 67 hectares izy ny lovandrainy no mipetraka dia ohatrany hoe namidy dia mipetraka taman'olona tany izy sy le vadiny dia sahirany na ny fianarana arany olona miantoko anazy takalo patsa vidim-pihinanana dia efa hainareo le VSKV. Bonsoir Félicité. Ho fakafakatsika izay zavatra izay rapitso hoe inona ny antony nitenena ny kisoa ifaniry kisoa an'izay zavatra izay Gen Z alohan'ny zavatra rehetrarehetra. Satria zany izy tsy afaka ho tenenareo izy zany amin'izay fotoana izay hoe nomeny karana vola na nanao corruption na hoe tsy fantatro fa hoe manana tany hono izy, manana tany misy volamena zany hoe afaka mitrandraka volamena, manana lova-trano be dia be izy zany. Zany hoe tsy afaka enjehanareo zany izy fa ny anazy nataony tonga aloha amin'ny maha VSKV anazy hoe vendrana ohatranazy na hoe ambony lalàna be izy. Hitanareo le resaka parkina dia mazava indresaka iny hoe resaka miseho ambony lalàna foana izy zany na inona na inona. Dia amin'izay nareo tsy mieritreritra zany hoe corruption reny nazahoana corruption reny nazahoana zasy aloha. Corruption reny nazahoana villa anankidimy reny tômôbila na valeur na 120 000 € reny volamena voaka reny zany mila tsetsemana hoe tao amin'ny tany nalaina zany. Zany rehetrarehetra zany nefa mila zavatra fakafana be dia be zany mila hamantarana an'izany marina izany. Resaka Jovena, izay ny message voaray antanio le gadrany any Antsefa, le tratrany le gendarme teo amin'ny Jovena teo Ambodiady nanafika Jovena tombon-dasantsy teo Ambodiady. Araka le MP anonyme iny dia forseny fanirikisoa hovidiana le Jovena dia tsy nety le tompony zany dia nirahany reny garde du corps reny nanafika le Jovena juste hoe atao fahity fotsiny le Jovena. Hitanareo zany lohana devoly zany dia ireo gadra ireo no nitaraina amin'ny havany hoe izay ny zavatra marina. Ireo gadra ireo ao Antsefa ireo. Donc ataovy manao démenti indray ilay ministre ny fitsarana anareo vongan'ovy be iny.
Fa zay le lohana devoly zay le lohana alikany zay. Satria ny anton'izany dia izao hoe naninona moa zany no nataony intervention haingakainga andreo olona migadra ireo. Nataony sy Ravilambava intervention hoe avoay. Satria misy antony ao. Dia tsy mety avoaka manko rehefa tratra nanafika dia tratra nanafika. Tsy gadra politika izany mpanafika izany fa jiolahy. Donc raha misy ny fiovana sy fiongana teny isany eo dia tsy mivoaka foana ireo. Fa tsy maintsy tsaraina. Hoe inona ny marina. Tsy gadra politika, mpanafika tsy gadra politika. Fahatelo, Lili Tamatavy. I Lili Tamatavy ministra ny tourisme, mpanao diplôma sandoka, manao faux diplôme. Naman'olona crapuleuse, escroc, Oliva, Bordeaux. Nandeha nandany 700 millions ariary. 700 millions ariary. Zay fotsiny ny ilana tao Madagasikara. Nandeha nandaniana andreto tanareo araka ny teniny koto hoe ohatry ny gargote. Zao ny tao. Ohatry ny gargote ohatran'izao tao. Nandaniana 700 millions ariary. Ohatry ny gargote ohatran'izao ny tao. Zao. Gargote. Zao. Zavatra tsisy dikany ohatran'izao foro 1500 habitants dia même pas ny 0,5% le olona le amin'ny 1500 habitants fotsiny tonga. Fa finanam-be ny tao amin'ny 700 millions d'ariary tsika. Zao fotsiny Kala Lili Matavy be, Tamatavy. Tsy izany namorona an'izay Asa naritsoaka aty an-dafinareo mivadina ahoana aloha? Asa naritsoaka aty an-dafinareo mivadina ahoana? Fa mifampitady rehefa tsy eo tsony. Tsisy an'izany tsony hoe mitsoaka aty dia mangalatra dia verinao Madagasikara rehefa avy mangalatra. Tsisy tsony, c'est fini. Na mijanonao a Madagasikara, mamerina mbola fanjakana. Na exilé politique mandrakizay. Sesitany. Tsy managadra. Averina ny fananana rehetrarehetra. Rehefa tsy maverina voka-draina. Koa tsy izay tianareo atao ny ataoko. Angahanareo irery Madagasikara. Vita zay dia ny resaka malama. Nisy miteny ato hoe malama nationalité. Efa il y a 2 semaines sa 2 semaines mahery teny izay resaka malama zay hoe mivoaka hôpitaly malama ny antso an'ilay namany hoe zahako androany farany ato amin'ny hôpitaly dia ndeha any amin'ny province fa tsy voalohan'ny fanjakana ny soins. Dia misy miteny moa rehefa manao publication za hoe contradire foana hoe malama nationalité. Nationalité malama ko manina tsy mijanona ao amin'ny hôpitaly na tsy voalohan'ny fanjakana ara ilay vola. Ny olona nationalité afaka manana zavatra fitsaboana foana Ny olona nationalité tsy mijaly fitsaboana ty an-dafy. Natao farany hoe manana nationalité izy afaka manohy fitsaboana ao an-dafy fa ny zavatra problème zany dia izao. Ny oeraoera fotsiny izany ilay fitondrana refusation reto. Nandeha fa nahazo tany. Tiako tenenina dia izao. Le rangahy miteny fa manana nationalité malama. Le olona mitantara anahy miteny fa tsy voalohan'ny fanjakana ny vola le hôpitaly tsy maintsy mivoaka malama mandeha any amin'ny province. Avy eo indray le rangahy miseho mahay noho izaty an-dafy aty hoe na de toute façon fantatranao tsara fa mahazo aide de l'État izy izay AME rehefa tonga ny 3 mois.
ny aide de l'État tompoko ho an'olona sans papier. Fa ny olona manana taratasy ara-dalàna dia manana an'ity zavatra ity. Ity natao hoe carte vitale. Afaka hitsaboana. Ary ao anatin'ity ity zavatra ity, raha ohatra position malama vao tonga zao, dia manao demande an'ity izy, nefa izy afaka miresaka amin'ny assistance sociale ao amin'ny hôpitaly, manazava-kany. Tsy manam-bola izy, tsy nanana hypothèque izy tsisy ninina. Mahazo an'ity izy gratuit. Zany hoe, normalement ity zavatra ity tsy gratuit, fa misy part amin'ny fanjakana. Zany hoe 70% amin'ny fanjakana, 30% ho an'ilay tompony. Fa io arakaraka ny situation, arakaraka ny fidiram-bolanao. Raha ambany ny fidiram-bolanao tsy tratran'ilay plafond, dia mahazo an'ity gratuit ianao, fitsaboana. Ho an'olona misy taratasy hoa, fa sao indray lazaina fa ho an'olona tsisy taratasy eo. Donc, asehoko anareo ny atao hoe inona no an'olona tsisy taratasy ety. Manana ato tamin'izaho vao tonga taty. Gasy. Ity indray no an'olona tsisy taratasy. Ity indray ho an'olona tsisy taratasy ity. Dao asehoko anareo fa tsy manino. Ity. Ho an'olona tsisy taratasy. Ity zavatra ity ho an'olona tsisy taratasy fa tsy ohatran'ny hoe vodin'omby ho miteny anaty Facebook hoe matoa izy mivoaka ny hôpitaly dia tsisy taratasy izy izany. Androany izany nareo malagasy dia mahafantatra an'izay zavatra izay ahoana ny fonctionnement ny fiainana aty andafy aty, fa tsy hoe izay tianareo tenenina dia ohatran'ny hoe tahinona amin'ny mpandainga, tahinona amin'ny mpamorona, satria ilay tsy fitiavanareo anahy mbola tombontsoa ambonin'ny firenena ny tsy fitiavanareo anahy. C'est ça le problème. Nefa ny problème malama tadidio tsara fa misy idirany volam-panjakana sy firenena. Dia hoy izaho hoe maninona ilay Doris izany tsy miasa. Nitadiavaka hiasa. Velomy vadin-dry. Fa angamba moa malama re sa nareo rena ny zanaka lahy itokana na zanaka vavy tokana Madagasikara. Dia izao nareo efa aty andafy. Inona ny tsy isolelafanareo amin'ny body fabry ireny fa ireny no isolelafanareo. Manaovaka menazy dia mitaiza zaza ohatranay dia tsaboana vady raha izany. Raha tsy hoe ozy izy ilay gasikara feno tay hoe mitady fanampiana. Tsisy an'izany ka. Tsy faralahan'olona malama na iza malama na inona ny problème malala tsy malama rena ny afaka tokony ampiana. Izay tezitra amin'izany tezitra moi je m'en fiche fa izany no marina. Efa nampiana, efa nandeha tany, efa nandeha taty, niala tany, frais, visa, soins nandritra ny firy volana. Efa be gasy diaspora nanampy be dia be seho amin'ilay nakanaka sary taty. Dia ireny atao manampy. Mbola inona indray ny tadiavina. Na teneny Mika Vilam-bava na Ifaniry Kisoa. Koa maninona moa izany raha volan'ny gasikara feno tay natao fa feno tay koa ngefa miliardera e. Mbola iantsoana vonjy atao amin'ny Facebook. Sava-pano. Tsisy anaiky an'izany eo. Jereo tsara ny fahorian'olona. Jereo tsara ny fahorian'ity bandy ity. Io izao mila fanampiana. Io randraha io. Io mila fanampiana. Efa mipublie koa io. Na ao amin'ny Tahina Forte, na ao amin'ny Bonheur Loyauté. Io mila fanampiana. Io randraha marary tanana io. Manantaina izy. De toute façon, tsy malama reriny ny olona hoe mila ampiana ao Madagasikara. Déjà le olona milancer anazy ato anaty réseaux sociaux, i gasikara feno tay, miliardera koa manina izy tsy nampitena tany. 700 millions d'ariary hoe tena isan'ny balady partout eraka izao tontolo izao. Tena hoe manambo malagasy mihitsy ilay tsovaniny reto. Dia rehefa tenenana ratsy dia tsy mazaka.
Za ngeto ohatra ny saintiaka hoe za hitady plasy de za avy eo tsy hitendra sody de tenitenentena isan'andro hoe za hitendra za tsy mitovy aminazy za miteny foana. Ka sao dio indray de misy miteny manko hoe jereo saintiara efa tsy mitendra intsony saintia tahina. Samy manana ny etiketiny io, samy manana ny authenticité-any io. Fa za raha te hitendra-tsy ka tsy hoe anaovako semblant aminareo fa hoe za tsy hitendra-tsy de bloqué de c'est ma vie, de c'est impossible de za miteny. Azavaiko aminareo tsara izay. Amin'izay fantatrareo isokafan'ny sainareo mba ouvert d'esprit nareo amin'izay fotoana izay hoe non mitenena rehefa te hiteny. Manana droit miteny izay tiana tenenina. Rehefa tsy concerné ianao, rehefa ohatra ianao ka tsy mandeha mitefy aminao ilay teny-dratsy. Ka izay, rehefa ohatra ka mana-fotoana ohatran'izany hoe anaovana tsavaty hoe mila fanampiana malama. Iny gasikara feno tahiny koa, perquisition miandry tenisany rehetrarehetra. Ohatran'io atao tenisany io ataon'io ministre de la justice vongatay tenisany Faniry Kisoa io. Resaka Ambomalaza, eto tsika niany. Mitaraina mihitsy ny mamanombana, latsaka an-dranomasina omenao mamanombana. Ho an'olona izay very havana na very zanaka tao Ambomalaza, tamin'ny anniversaire mainty ny kalafeny tay, de tadidio. Samy manana ny marary anazy, fa ny mamanombana marary anazy ny zanany. Tsy nateratera foana ny zanany. Manana valeur izy amin'ny zanany, ny souvenir, ny sentimental, ny fiainana niainan'izy rehetrarehetra tamin'ny fahavelony. Tsy niaviny ny zanany. Tsy resahana ny Ambomalaza. Na ninona moa izany VSKV Faniry Kisoa no niseho milaita ty andafy resaka Ambomalaza. De maninona moa izany VSKV Faniry Kisoa no manao teny anavina, teny mivindavinda rehefa mandeha makao amin'ny birao any ataony mandeha makao na vadikasina, ndana makary amin'ny alina, ndana makary amin'ny namana. Tena nge no sekoseko voalohany taty, anisan'ny partager tena lelien angalana tena natao letchier, hoe angalana avocat avoay marina, avoay fotsiny marina. Taraty izany tena tsy amelanay hatramin'ny farany hafa. Anisan'ny za mihitsy nanao an'iny video resaka Ambomalaza iny voalohany tato tsisy niteny, mbola vao maty anankitelo tao anatin'ny adiny iray de efa nihetsika tamin'iny. Mbola za manome manko anaova Andry Vanessa Manonga amin'ny Jotsoro Rosy Rasta Amborontsoloza ato. Reny moa de efa 0 eo anatrehako. Raha ohatra ka mafy be de tsy manao Amborontsoloza. Fito-drora be konko, avy nerika. Avy nerika aty de avy koa nerika. Ka izay, tsy amelako hatramin'ny farany fa ny ain'ny zanak'olona mananjiny. Na maty ara zanak'olona. Na maty ary le zaza. Misy dikany izy nanao en direct iny de nataony taoriana tao ny sarin-janany. Zaza rijarija be tao an-trano koza izy, verina avy any maty. Ahoana izany? Niteraka tena tsy niteraka kalakisoa vavy ity. Ahoana moa tena tsy ataoko kisoa? Tena manafozafoza olona de atao koa tena hoe kisoa. Izany hoe nialafozintsika ilay olona de niditra kisoako jereo ary tia tavoniko. Tsy mahavary tena intsony. Elaela tena tsy nanao direct fa manomboka manao direct na reraka arany amin'ny alina avy miasa. Tabatabaiko ato foana. Tsy asiako asiny tena maministra tena izany, na kely ary, tsy asiako asiny. Satria sady traître, mpamadika tanindrazana, mpamadika tolona, mpamadika vahoaka, olona bordel. Nahazo plasy izy de tsy raharahina ozy nareo fa tsy manaiky an'izany.
Rehefa tsy ataony io dia miala eo amin'ilay plasy izy satria izao avy amin'io zavatra io ny tsongotsonkolohan'ny tatiny na tonga nay niteny anazy hoe faniry soa natao ministre de la justice pour vous dire hoe hifaniry kisoa no mandeha manao an'ilay mitady an'ilay fahamarinana an'ilay Ambohimalaza sy Ravatomanga. Izao tena lasa miaraka amin'ny Ravatomanga. Anongana ny Mikael. Tena dia sy teny dia daiary naka an'ilay vola. Vadiny Ravatomanga mandainga velona. Lazaina fa hoe i Rajoelina miaraka amin'ny faniry kisoa. Non! Tsy Rajoelina miaraka amin'ny faniry kisoa. Fa i Ravatomanga miaraka amin'ny faniry kisoa satria menatra amin'ilay manenjika ny Ravatomanga na fanantenana malagasy hoe 2 à 3 mois tavaverina 5 milliards de dollars. Dia menatra dia samy teny an'izany fa fantatranay foana e. Ny feo tony atody ravaky manan'elatra. Mandeha mitokatokana izao ary, mandeha miseho milay ary, mandeha Kenya ary, sommet à Autriche. Any Autriche tenisa sady manao shopping volam-panjakana eto. Isan'aika an'izany manko eto ah. Satria izao izany mbola hoe anareo ny lakile dia izay tianareo atao fa tsisy isan'aika an'izany eto. Tsisy. Za moa izany dia tsy sasatra miteny eto satria nahoana. Izay tsy manaiky fitahana izany. Za tsy manaiky fitahana izany, za. Za rehefa miteny dia za sincère, za honnête. Za tsy manaiky fitahana izany. Ary mipromettre anareo ahako, nareo mpanaraka anahy, sy poro zavatra ataoko. Ity asisany manao an'ity fanoherany ity, amin'ny zavatra nataony kisoa io anahy, et après j'arrête. Tsy hanao intsony ah, satria makaleo anahako ny politika Madagasikara. Ty asisy. Tsy miala eto raha tsy miala eo kisoa. Miala eo i Vilambava. Rehefa tsy hanala ny kisoa Vilambava miala miongana any daholo nareo menakavy. Taiza teto tany nisy an'izany hoe fatina WhatsApp nandeha nandeha hampangatena amin'ny Madagasikara fa hoe association malfaiteur fa hoe nandefa plan d'action amin'ny WhatsApp sy nanao partage ny vidéo an colonel Patrick Savapano rinamboarazany ity. Je parle de Faniry Kisoa, ministre de la justice là. Rinamboarazany. Manara-baraka anahy fa zany rehefa tsisy kaseraola oatra tena dia ilay tena baraka. Tsy voarabese tena izany mihitsy ny zanak'Andriamanitra. Na inona ny fomba fiteniko. Tsy misy olona afaka mijuger anahy. Andriamanitra ihany mahalala anatin'ny foko. Tsisy 90% malagasy miteny ratsy. Na anakapoara. 99% malagasy manana fahotana. Donc 99,99. Na zazambola tsy vita batisa ary manana fahotana ozy izy ny tenin'Andriamanitra raha tena mpivavaka. Fa tsy izany miteny-dratsy dia atao dramatisena be hoe miteny-dratsy. Inona andrarahiko atenisany? Diso fahavalo. Ataovy izay hampandeha jiro fa izay ne ny takiny e. Marina nge reny tenin'ny koto reny e. Mitaritarika bidon jaune ny tena dia lasa ministre ny tourisme. Sans diplôme. Rehefa reconduite tena dia lasa namorona diplôme. Nahazo diplôme tampoka. Ny tora-bato tena dia lasa conseiller dia mahazo trano dia manorina trano. Liste longue. Ho anareo influenceur, ho anareo nahazo ny zavatra ny fanjakana rehetrarehetra tôbila. Tena Luiza marary tongotra. Pion an Faniry Kisoa. Eto izany tena. Tonga dia misitry velona rehefa miala eo io fanjakana fatinalika io. Io refondation tsy reconnu io. Satria tôbily mpanjakana no me Faniry Kisoa tena. Nandeha nilelalelaka ny foro ny Faniry Kisoa. Miomana daholo mpangalatra tôbily amin'ny fanjakana. Hainay daholo hoe iza. Ilainareo ary vahoaka malagasy rehefa tonga ny fotoanan'ny andron'ireo. Anapopoahako ny zavatra rehetrarehetra. Antanio aiza daholo ary nametrahako fantaninareo. Aiza daholo ny perquisition natao rehetrarehetra hatramin'izay arany. Ikalana rindra, mpividy lehilahy, procureur, no ambadika ny perquisition rehetrarehetra sy José.
Ary le bandy, le hoe mainty, avy aty à France, le lalao forony kala faniriko soa tao ambany latabatra. Nefa nasehoko anareo tato. Reny mpanao perquisition illégale fa mody miala ilany kala tsy vanio mandefa information, mandefa communication amin'ny page de la justice hoe tsy tompon'andraikitra ny fanaovana perquisition tary zahay elanay fa izy ny ao ambadiky reny. Tena lory faniriko soa. Ataovy tonga izay olona mpitaty rahan-kena sy milelaka amin'ny foro-tena tamin'ity ilaiviko ty zao fa tena tsy amelanay malagasy tena raha tsy mivoaka amin'ny marina aloha Ambohimalaza José manana masinina fanodonana vola sandoka. Misy proof atao aminahatra. I José vadin'olona lay teny iny. Fakahitsika. Ry rojo vola kely nanaraka tena tany Maurice ty fandravato manga taloha nanao dila tany tena isa. Reny izay manodidina tena rehetra dia miomana. Cette fois-ci tsy ho tanteraka ny ambition tena hoe ho président de la République. Ataon'olona inona président de la République mbola tsy vita divorce dia miterateraka amin'ny vadin'olona. Zany ny fiaina tena isan'ny rehetrarehetra ao. Na UPRRM io ary mbola tsy vita divorce. Lava ny akaiky miteny anazy zany. Miomana daholo fotsiny verina amin'ny malagasy ny arena malagasy. Miverina daholo ny fananany fanjakana rehetrarehetra amin'ny malagasy. Niza mitondra eo. Izay olona vaovao mbola hitondra eo koa ka tsy manaraka an'izao tolona ataoko izao dia mbola hogaako ato koa raha vao tsy manaraka an'izao. Miprevenir anareo aho izay ry Razafisona, ry Lazara Zafisona izay rehetrarehetra andehanao candidat eto ka tsy manaraka an'izao teneniko izao hanova système. Ka tsy hanao perquisition andreo amin'ny volam-panjakana izay tonga eo Tsy haiko olonareo na lany na tsy ho lany fa mbola mahery aloha hatreto izao Ravalomanana sy Rajoelina. Na hitodika aviana anao na hitodika avanana. Inona ataonareo mbola Rajoelina sy Ravalomanana izao aloha mbola jokera. Ary deuxième tour. Inona ataonareo na inona tsy nareo mandidy an'io. Ny politika ny mandidy an'io, ny politika iraisam-pirenena sy ny iraisan'ny Afrikana. Na izy teny hoe io fa io indray ny pion Ravalomanana, io indray pion Rajoelina. Inona ny rarahinareo an'izany na pion Rakoto na pion Ravena? Inona ny rarahinareo an'izany? Jereo tsara ilay fiainanareo aloha. Matoa nareo hoe amin'izao amin'ny 1 alina Madagasikara izao manaraka anahy 233 vues Ça me rend fier. Satria intéressé nareo. Ka noho izany. Niza hitondra. Za teo efa nitenareo promettre anareo miala fotsiny indreo dia ça suffit miala. Tsy manao fanoherana intsony Par contre, asivy kely mba azany ity tolona ataoko ity sy izay rehetrarehetra tokony hovana ao anatin'ilay fanjakana ankoatra système. Izay tsy mila russe, niza tena izay koa tsy mila frantsay, na izay tsy mila alemaina, na izay tsy mila suisse, na izay tsy mila ninina. Izay koa tsy mila russe, izay tsy mila rosiana. Tsy mila fa sady rasista. No mpiady. Tsy manan-katao fa tsy miady. Sady olona intérêt fotsiny ilaina amin'ny Madagasikara dia andeha hananjanaka indray. Tsy mila. Ka izay ilay izy. Mazava be izay zavatra teneniko izay. Tiako ilay izy BSKV hoy zanaka mpanankarena dia manana lova be dia be, trano be dia be eo Madagasikara dia manana tany be dia be raha Madagasikara misy volamena. Faharoa, i VSKV Dorary naniraka ny Gadadiko ary nanafika ny Jovenat ao Ambodimito teo Ambodiady. Satria nodonginy zany araka ny tenin'ilay gadra dia corps ny gadra ny dévoilé secret zany tamin'ny havany dia ny hava mandefa ilay message aty nodonginy io Jovenat io hovidy dia tsy omen'ilay olona dia nirano hoe ndana ataovy dia amin'izay fahita izay fotsiny. Dia fahatelo
Lili Tamatavy mandany 700 000 millions d'ariary amin'ny resaka gargotte kely finanana sakafo zara raha misy stand 1, 2, 3, 4 zara raha misy vazaha tonga manao visite an'ilay izy. Andaniana 700 millions d'ariary. Pourtant, gasikara feno tay manao antsoavo amin'ny malama fa hoe mila vonjy malama. Tsy voalohan'ny fanjakana tony ny soainy mila vonjy malama. Aloha le 700, ameo anazy le 700 le. Atao tsy teny isany gargotte kely finanana tay-kanina ry fotsiny. Izany atsoa tena vonjy amin'izany. Be dia be ny gasy mila vonjy. Fa tsy malama rery, taovy miasy Doris. Mekoasa ménage Doris raha mitady. Mekoasa ménage 20 euros de l'heure. Na mitaiza zaza 15 euros de l'heure raha mitady. Le miasa. Raha misy taratasy vazaha dia karakarao. Resaka ambomalaza. Resaka ambomalaza, atao chantage zany le tompona ny famille victime nataony zareo amin'ny fitsaranao ao amin'ilay ministère de la justice hoe soarareo alefa amin'ny fitsarana fa nareo tsy ahita ny marina. Zany hoe mila alefa zany le fitsarana fa tsy ahita ny marina. Dia aveo ny excuse hoe efa nandeha le fitsarana fa tsy hita ny marina. Nefa lafa nilokso VSKV taty andafy noeraoera mihitsy nanangom-bola na ninona. Zany hoe natao tohatra fiakarana nazahoana plasy zany le fahorian'ny zanak'olona. Anody atena daholo zany rehetrarehetra zany. Eto, anody atena daholo zany rehetrarehetra zany. Izao fitatatatako izao tompoko dia misy farany. Ary misy vidiny izao fitatatatako izao. Akoatry ny fandoliako amin'io isanandro any am-piangonana. Ny vavako no mitendra fa mifoko. Madio hitan'Andriamanitra. Fa misy valiny izao.